Ny ampy iray indray ny tombon-dasantsy ny orinasa Total Madagasikara tombon-dasantsy faraka amin'ny fitopolo taoria ny Tetsy bypass notokana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tombon-dasantsy botika vaovaon'ny Total Tetsy Ambohimbao tombon-dasantsy voalohany notokanana tamin'ity taona ity. Ny généraly Razana Jona Mamy Alson no tale vaovaon'ny DMT Direction des matériels techniques de l'armée malagasy izay misana ny fikojakojana ireo fitaovana eo anivon'ny tafika malagasy. Raha miresaka amin'ny fitaovana aloha tsika dia fitaovana azo lazaina efa antoka daholo ireo fitaovana ireo. Fa kosa zany taorany ezaka ho an'ireto le fiara ato aorianantsika ireto reto misy fiaraha-miasa tamin'ny tafika frantsay nanatsarana azy vita révision tanteraka zany ireo fiara ireo nandritra ny teo amin'ny roa tokom-bolana teo nanatanterahana anazy. Misy koa ny fitaovana izay hitantsika nitondra ny ministre sy ny lehibe ny état-major général hatramin'ny fokotom-pirenenantsika taloha tamin'ny andron'ny président Philibert Ratsiranana herinandeha io mbola hitanareo teo izy fa afaka nandeha Somatsara. Ny olana kely zany ankehitriny tsy atao hoe olana moa zany ny tsy fahampiana eo amin'ny ety manana fa kosa natao ampiezaka hatrany araka ny baiko nomeny ny lehibe ny état-major général teo iny dia misy ny tsy fahampiana fa miezaka hatrany izahay ampiasa ny zavatra eo ampelantananay mba hanatsarana hatrany ny le asa napetraka aminay eo. Androany no nototsaina ny lanonana ara-miaramila famindram-pahefana teo amin'ny général de division Ralala Alain Dominique sy ny mpitantana vaovao. Vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny frantsay dia efa voazina avokoa ireo fiara eo anivon'ny tafika ny DMT izay miasa manerana ny nosy. Ny fiara eto ohatra no nanatitra ireo afomanga tany anivon'ny faritra nandritra ny fety-pirenena farany teo.